ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia mbola fifaliana ho antsika riavana ny tafahoana indray eto amin'ny radio teny fiainana amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity. Indrindra amin'izao vaninandro ny fankalazana ny fahatongavan'ny Mesin'Andriamanitra ho antsika izao dia Jesosy Kristy, tompo mpamonjy izao tontolo izao sady tompontsika no mpamonjy antsika. Ny fahatongavan'ny Mesi antom-pifaliana tampony sady lehibe indrindra ary tsy manam-paharoa izay omen'Andriamanitra ray ho antsika sy ho an'ny firenena rehetra araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona zay hazo antsika famonjena. Asan'ny Apôstôly 4:12. Fa tian'Andriamanitra indrindra ny hahatanteraka ny fifalitsika amin'ny fandraisantsika ilay iraka voaosiny hitondra famonjena ho antsika. Toa ny Simeona tao amin'ny tempoly ny hoby nankalaza n'Andriamanitra raha nitrotro an Jesosy zaza izy ka nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao zay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Luka 2:7-8. Fa inona mono lehibe sy mahatanteraka fifaliana mihoatra noho ny fahitana sy ny fanatrehana mivantana ny voninahitr'Andriamanitra? Fa tsy izany va no antony mahatonga ireo anjen'ny lanitra nanatra ny feonoka amin'ny famaly manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, henika ny voninahiny ny tany rehetra. Dia araka ny fahitana izay nomenan'i Isaia voasoratra ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany 4:9-3. Ary mainka lehibe noho izany aza ny tena fikendren'Andriamanitra ho antsika, ka tsy fahitana ivelany intsony no omeny ho antsika, fa fiaonana manokana sy lalina indrindra. Dia ny fiaonana aminy sy ny fahitana azy ao amin'ny fotsika amin'ny finoana, ka ny tenenan Jesosy manao hoe: tsy misehoseho ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na indro ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Luka 7:20-2. Koa amin'izany dia hoy ny Tompo tahaka ny tenenany tamin'ny Tomasy, ilay iray tamin'ireo mpianany 12 zay tsy nino ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty, raha nahita maso azy manao hoe: satria nahita ahy ianao dia nino, sambatra kosa zay tsy nahita nefa nino. Jana 2:7. Ny fahasambarana dia ny fifaliana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny fahatongavan'ny Mesi ho antsika, dia amin'ny fiaonana aminy sy ny fandraisantsika azy. Ka namaritatsika ny roahevi-dehibe ny Perekopa manao hoe: tonga ny Mesi, mifaly, tonga ny Mesi, mifaly, na koa hoe mifaly fa tonga ny Mesi.
ary izany dia amin'ny alalan'ny famangina zay ataony amin'izao vaninandro afahatongavany tompoka izao zay atsarovantsika manokana eto ny famanginy Jesosy ny tokantrano zaka io sy mpamory hetra fe izay ka nytenenana manao hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa. Liko 7:7. Tanterahan Jesosy tokoa ny fifaliany Zakaiosy noho ny finoana zay nananany, ko na dia teo aza ny fanoeran'ireo vahoaka zay tsy tia azy no izy mpamory hetra ho an'ny fanjakana Romanina, dia tsy nahasakana an Jesosy hiditra tao an-tranony izany. Fa Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo ary mahalala ny azy, dia izay mitady azy tokoa amin'ny fo marina sy mahitsy. Dia arak'izay nytenenan'i Jesosy aty amin'ny filazantsara ny Jaona manao hoe izay rehetra manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy ho izy. Jaona 4:7-2. Dia ny amin'izany fifalian'ny fandraisana Kristy amin'ny finoana izany no mbola hitenenan'i Jesosy amintsika amin'ity andro ity manao hoe mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Mba ho ao aminareo ny fifaliako hoy ny Tompo ka ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 5:12-2 zany. Zany dia fifaliana tsy misy koianina fa feno sy tanteraka ary maharitra mandraka zay, satria fifaliana masina indrindra dia fifaliana avy any ambony, fifaliana avy amin'Andriamanitra, fifalian'ny lanitra. Dia toy ny tenenan'i Jesosy tamin'ny mpianany ny amin'ny fiadanana zay omeny azy rao manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no fanomeko anareo. Jaona 4:7-7. Fa masina sy tanteraka ny fifaliana zay omen'Andriamanitra, satria na ny fiadanana na ny fifaliana dia samy vokatry ny fanahy masin'Andriamanitra, araka ny Galatiana 5:12. Araka izany, ny mino zay vita batisa sy nandray ny fanahy masina dia mifaly indrindra amin'ny fifalian'Andriamanitra zay tompony sady mpamonjy azy. Inona ny fifaliana zay entin'Andriamanitra mpifaly ny olony ary? Andeha zoitsika vetivety ny voalazan'ireo vaky teny voatondro amin'ny perikôpa. Ny vaky teny voalohany dia ny Jeremia 1:7-4. Arak'izany dia reto ny votoatika FDB zay azontsika tsoahana avy amin'ny perikôpa io. Ny voalohany dia ny tokom-panavotana zay omen'Andriamanitra ny olony, ny tokom-panavotana zay omen'Andriamanitra ny olony, zay milaza fa efa namela ny elony tokoa Andriamanitra ary tsy mitana izany, fa manao fihavanana amintsika ka mandray antsika hiverina aminy, ary dia manafaka antsika avy ao am-pelantanan'ny fahavalontsika mba hamoriny antsika hitoetra ao ambalany. Izany dia toy ny nitenenany tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa ankehitriny ny ry Jakoba ô, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely ô, aza matahotra hianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Isaia 7:7. Fa Andriamanitra tsy mba mora mafy ny olony, ary amin'izany dia izy mihitsy no iandry sy iahy ny olony ary iaro azy amin'ny fahavalony. Dia toa an Jesosy ny tenanao hoe izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Jaona 5:12. Izany no antony nahatongavany sady fifaliany indrindra, fa voasoratra hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very. Liko 7:20. Izany dia araka ny voasoratra amin'ny perikôpa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitra izay nampiely ny Israely no hanangona azy indray sady hitandrona azy toy ny fitandron'ny mpiandry ondry ny ondrony. Fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery no izy.
jeremitoko fa 1 andin'ny fahafolo tapany faharoa sy 2 manaraka izany ny ambara perikopa dia ny fifaliany lehibe zay vokatry ny fanavotan'Andriamanitra, fifaliana lehibe ao amin'ny fanjakany lanitra dia toy ny falian'ny tompony ondry zay nitady ny ondrony very ka nahita azy araka ny voasoratra hoe ary rehefa hitany iny dia ataony ao an-tsorony ka dia faly izy ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avy hiara mifaly amiko fa efa hitako lay ondriko very. Liko atoko fa 5 andininy fa 9 fa ho indrindra ny teny amin'ny perikopa koa dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny havondriona dia tanjotra ho any amin'ny zava-tsony Jehova dia ny vary sy ny ramboloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanakomby ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly votony rano ka tsy hiamalazo intsony ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny virjina mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa fa hampodiko ho fifaliana ny fitomaniny ka hampiononiko sy hampifaliko izy ho afaka alahelo dia ho vokisako zava-matavy ny fanahy ny mpisorona ary ny oloko ho voky ny zava-tsoko ho Jehova. Jeremia 1 andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 14. Kosa no ambarany vaky teny faharoa amin'ny perikopa jaona toko fa 5 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 14. Ny amin'ny fantanointsika manao hoe amin'ny anaran'ny tompo inona ny fifaliana zay entin'Andriamanitra ampifaliko eo ny olony. Raha amin'ny perikopa voalohany Jeremia toko fa 1 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 14 milaza ny toko-panavotana zay omen'Andriamanitra ny olony ka tsy afoizany azy isaraka aminy naorembony fahavalony fa amoriny azy hoe ho aminy ka nangonany azy sy iahiny azy toy ny ondrona ambalany. Ny perikopa faharoa kosa eto amin'ny jaona toko fa 5 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 14 dia manindry manokana ny fanamafisana orona zay ataon'ny tompo ho an'ny olony mba hitoetra tsara izy ao amin'ny fanjakany mba hatanteraka ny fifaliany ao amin'Andriamanitra tompony sady mpamonjy azy. Ambarany arak'izany fa ny fifalian'ny olon'Andriamanitra dia ny fifalian'Andriamanitra zay omeny ny olony sy iraisany amin'ny olony ary iraisany antoka aminy tokoa izany tsy mba fifaliana avy amin'ny tany mora levona sanatria fa fifaliana avy amin'Andriamanitra irery any zay maharitra mandrak'izay. Inona sy aviaizana no fototra iorenan'io fifaliana io? Izany dia ny firaisana antoka amin'ny didi-pitiavan'Andriamanitra koa tahaka ny itiavan'Andriamanitra antsika no tokony itiavantsika azy sy hifankatiavantsika koa ao amin'ny fitiavany dia ao amin'ny fitiavana izay nitiavany antsika fa tsy haintsika riavana ny ity azy sy ny fankaty raha tsy izy no ekentsika hibaiko ny fotsika hanova ny fotsika mba ho ty tahaka azy. Asa ny fanahy masina amin'ny finoana indrindra izany dia ny fahatokitsika an'Andriamanitra sy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra izay tenenan'i Jesosy eto manao hoe amin'ny anaran'ny tompo raha mitandrina ny didiko ianareo izy dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Jaona toko fa 5 andininy fa 10. Ny mivelona ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny mitoetra ao amin'izany izany no mahatanteraka ny fifalian'Andriamanitra ao amin'ny olony ary ny fifalian'ny olona ao amin'Andriamanitra. Koa raha ny teny Jesosy manao hoe satria velona dia ho velona koa ianareo araka ny Jaona toko fa 14 andininy fa 7 dia afaka miteny koa izy amintsika an'io manao hoe satria faly aho dia ho faly koa ianareo. Andeha fehitsika
zao antom-baovao mahafaly lehibe zao dia ny fahatongavan'ny tompo ho antsika antom-pifaliana lehibe. Mifalia amin'ny fifalian'ny tompo dia amin'ny fifaliana zay omeny ary omeny tolo-botsitra no ny fanavotana zay vitan'i Jesosy ho antsika dia ny famelana ny helotsika sy ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Amaroinao ity fireneny ity ary ampitomboinao ny hafaliny. Mifaly eo anatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondrana entany sy ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny zay tsorakazo ny mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midianina. Fa ny kirarony izay mitratrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafiana miosondra dia samy hodorona eny okitay hatoka amin'ny afo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrin'ny fiadanana. Tonga tokoa ry havana Jesosy, fifaliana mandrakizay ho antsika, koa mifalia amin'ny fahatongavan'ny tomponao, mifalia amin'ny fifalian'ny tompontsika. O voninahitr'Andriamanitra tompony tany sy ny lanitra, eny lanitra ny lanitra, ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpamonjytsika mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.